Fahamerovantsika tsirairay avindray etratra izao laka misy maraina fa 12 volana desambra izao no nafasoavan'ny tompo aminao ary mirary atsika azo hery hatrany amin'ny fanarana ny ten'Andriamanitra. Lohanderantsika ny amofonena ny dia vavaksika. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray efanay mandray ny teninao. Ireny tokoa ianao hiasa, hialoha lalana ary ampitombo ny hery izay nananay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe miomanao ho amin'ny ho avy. Nalaina amin'ny Zefania 2:7 manao hoe mitadiavan'i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, izay efa nanaraka ny fitsipiny, tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana, angamba ho voaafiny ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Amen. Tsy misy mampalahelo toy ny mahita an'ireo izay novidian-drano Kristy, nomena talenta ahafahany manome voninahitra Andriamanitra, manao ho fiomehezana ny afatry ny fahasoavana nalefa ho azy ireo ao amin'ny filazantsara, dia rehefa avy eo izy mandany maha-Andriamanitra ny Kristy ary dia mitodika amin'ny fiheverana izay voafetra sy amin'ny hevitra izay tsy misy fototra izay ijoroany. Rehefa tsapan'ny fahoriana, rehefa mianjada amin'ny fitsapana rehetra, rehefa mifanatrika amin'ny fahafatesana, dia manjavona tahaka ny zavona rehefa tonga ny masoandro ireo lainga izay nikolokoloan'ireo. Mafy ery ny mijoro manoloana ny vatana mangatsiaka ny olona nandà ny antso ny famindrampon'Andriamanitra. Mafy ery ny miteny hoe fiainana very ity, olona iray afaka nahatratra tanjona ambony indrindra ity, nefa dia nomeny ho fehezin'ny Satana ny fiainana lasa babon'ny filozofian'ny olombelona ka nanjara kilalaon'ilay ratsy. Fatifantsika ho an'ny fanahy ny fanantenana kristianina, sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any amin'ny efitra lamba, tany no nidiran'i Jesosy ho mpialoha atsika. Manana asa manokana tao isika iomanana ao amin'ilay trangan-javatra lehibe manoloana antsika. Tokony hitady an'Andriamanitra mifoha kokoa ny tanora, ary efa avy ny tafiotra ary tokony ho vonona amin'ny fahatezerana isika amin'ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana ny Tompo Jesosy Kristy. Hitsangana ampioreorin'ny tany ny Tompo, ahita fahoriana maneran-tany isika, sambo anarivo no voatsipany amin'ny ranomasy lalina, sambo mpiady maro no renjika ary aina an-trapitrisany no atao sorona. Isy afo hirongatra tsy ampoizina ary tsy ahavanona ny fiezahana ataon'ny olona. Lapa betsaka ihany koa no anjavin'ny hasiky ny afo, ia matetika ny lozan-dalamby, fisavorontanana sy fifandonana ary fahafatesana tsy misy fampitandremana no hitrangany amin'ny lalambe ny fifamoivozana. Akaiky tokoa ny farany, hikatona ny androm-pahasoavana. Andeha hitady an'i Jehovah dia ny mbola hita izy, hiantso azy dia ny mbola akaiky izy. Hoy ny mpaminany manao hoe mitadiava an'i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, izay efa nanaraka ny fitsipiny, tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana, angamba ho voaafina ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Amen. Ry Tompo-Andriamanitra eo, tianay tokoa raha mahazo ny fitsaranao aminao izay tiana indrindra raha voarakitra ao anatin'ny fahasoavanao ka voatazona ao bokin'ny fiainana eny anaranay tsirairay avy izao. Aoka ny fanahinao masina hiambina anay, hankahery anay, aoka koa ireo anjely masinao tsy hasaraka anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saruvi
miaro